Jehovah no piangiai Cini siatahuraku. Ilay satria za natory tao anatin'ilay tomobily dia natory dia ilay ankizy niteny hoe nitorona hoy izy dia avy eo tonga dia nitaboka inefatra ilay tomobily dia zay nitafavoaka tao anatin'ilay izy. Ahoana fomba nataova vaky ilay fitaratra dia voaka za. Fahitako anazy satria ilay izy ny pneu lasa ambony. Nitongilana nanaotra zao zany ilay izy dia ny pneu any ambony dia satria ilay izy bohinina dia ambony ambany dia ilay izy efa inefatra ilay izy nianjera nananoatra zao zany inefatra dia avy eo amin'izay efa samy mivoaka daholo dia ny sasany tery tao dia efa andrehatra ilay izy dia avy eo amin'izay zay lasa moa efa tafakatra ambony dia mipoaka ilay izy andrehatra ilay atao ilay izy dia maty tao daholo ny sasany satria tsy afaka no sasany ary efa nyteny hoe vonjeo dia tsy herinay intsony dia lasa mety teo amin'ny tamin'ny valo teo na tamin'ny valo sasany. dia taiza hoe za ilay toerana nisiny accident? Mety miala 12 kilometra ny Ankasibe na 20 andeha ho any andeha ho any Majunga zay. dia firy minitra taty aoriana misy olona nahity nareo nisy namonjy? Mety atsasakady ny angambro. Olona teo an-tanàna ve no namonjy? Efa nisy camion andeha ho any nahitanay tao dia iny no namonjy dia efa nisy ilay tomobile ilay mandeha reny koa dia sanona dia nijanona ny sareo. Mba miteny ianao manazava ny hevitra hoe alefasina izy ahoana fahitanao izy? Fahinoko fotsiny satria zay efa nasaovinandrina dia ilay fiara efa ratsy. Fiara efa tsy mandeha tsotra, fiara mijanona efa miegare eo an-tanàna Soavinandriana zany izy. Nanombokovina izy io ny gare tao? Zay aloha tsy haiko satria zay tsy mipetraka hoe tena hafa mandalo. Fa onohono zany ny anao sa tena hoe? Tena efa hitako maso mihitsy ilay izy ka. Satria zay olona avy any. Ilay anaranao? Angamba tsy tenena. Ila soratana. Angamba tsy tenena fa manely tsao hoe tôbila ratsy ilay tôbila misy miteny efa henonay teo mihitsy hoe tokony atao tranona koa fa ny tena marina za tena poniny Soavinandriana ary ny tompony ny tôbila iny dadatoako zandriko maty tany niaraka tany fa ny tôbila matony entany tany tôbila ivoyage zany ve moa dia misy hoe ratsy fa tamviny hoe ratsy va dia manjana ny rehetrarehetra ny entany tany tsisy nijanona na ohatry ny ara fa tany daholo valo mianaka izy tany daholo ao maratra be ao mamako maratra fa za tonga dia sa mihitsy manamarina hoe tôbila normal iny ny ala teny an-tanàna fa rehefa hoe ho avy alony tsy mety efa zay ohatrany hoe loza rehetrarehetra reny ohatry ny accident rehetrarehetra fa za anisany hoe zandriko faralahy maty tonga dia tsy tradrano tamin'ny 3 volana tao tsy haiko aloha na 3 volana tao aloha efa nitondra mpianatra Suzy Ampary tsisy naninona fa efa hoe tsy hoe efa zay ilay loza aloha dia tsy maintsy hatrehana fa misy manely tsao moa hoe tetsy nisy raha matoy mihitsy mifamaliko teo mihitsy ohatra mampimeniny ataony lazay fa hoe atao tranona koa ny tôbila normal tsara Ilay anaranao? Rasolo ny aina tsy injitaina feto ny anarana. Nareo samy Soavinandriana daholo. Soavinandriana tsy tao anatiny afa za anisan'ilay votonga avy any an-tanàna Niala maraina tany zavatra ity. Raha ny tena marina tamin'ny tômôbily io, ny tômôbily io lany rivotra io tômôbily io tena marina fa ny tena marina tamin'io zay nahita ny tômôbily iny ainga taty mbola tsisy nanina mihitsy tômôbily io fa nisy sabotage ny tena marina. Hitanareo zany hoe tompona tômôbily nitondra anazy tompona tômôbily no nitondra anazy fa le sofera zany tena tompona zany tena nitondra anazy fa le nisy sabotage zany hoe tokony hoentin'ny zalahy fa nohan'ny sirène zareo sirène patrouille zany le spécial dia zay na tonga dio dia sabotery zalahy izy ny tena marina fa zay mekanisy nahita ny tômôbily io dia i tômôbily io mbola tsara io fa le rivotra tapahana reo ny avy any ambany tany ny misy any ambany frein iny fa ahoana ny tômôbily vaky pneu
vako ny pneu-ny a marina nikeo koa raha zay vako ny pneu an-dralahy fa vao départ zany izy dia nanao marche arrière lasa marche arrière dia dikan'izany a lany rivotra io a dia nisy gafy iny tena marina nisy nanapaka amin'ny frein io fa tsy tokony raha camion raha bohiny zany a io vao miakatra kely io vao miakatra kely vitesy io vao iny miakatra io a na vao ampidirino ary vitesy ka lany io lany rivotra io dia miditra ho azy tomobily io miditra ho azy koa normal be ny miditra ho azy io a fa tsy na ny camion a elektronika daholo zany bohiny reny so tsisy an'izany hoe ratsy io tomobily io fa le gama nisy nikitika zany gama io camion io tena marina io bohiny io tena marina sangarivo zany sy dia nahita fa ohatrany efa natoritory daholo koa le voyage tamin'iny dia misy tadra lizy rehefa midoboka voalohany zany vao anona hoe vaty an'izay eny tomboany izy dia tao anatin'ilay mivady ahoana ny zava-nitranga tao anatin'le ana aloha vita fa lataloha zany namonjy ny namany zay mbola taraikiraiky tany koa ny sasany naratra be ny efa to dia noentana namonjy hotany Sabati dia ahoana zao ny zavatra hitany latany zavatra hitako le nampiakariny le izy dia nampiakariny le tôbila dia tsy tafindra le vitesy dia to dia nidina le izy dia kitititana mahita dia vao kity vetivety kely le izy dia to dia nirehatra dia afaka adiny ray sasany teo angambany dia poaka le tôbila dia ahoana ny afaka ny lahona na afaka ny latao nijery le izy dia lohako tava voaka teo an'le varavara dia sefitaina nena nalan'le anina teo amina ahoana fomba voany latao anatin'le fiara zao le lohako trano teo dia nisitona fotsiny iza ny araka taminao tao sefitaina roa dia izy na izy lohako fotsiny misy iza moa latao fitaina teny aloha dia miondrika ampanajana maneonareo ainy ana foy ary mavalo fony zavatra mitranga satria zavatra ataoko hoe tsy nampozina tafika masina no niangana ny alana tao an-tanàna ireo olona ireo ankizy taloha ary folo andro teo raha ny noeverina hoe afahandrareo sady miaraka amin'ny fialan-tsasatra ny fiara izay mitondra dia fiarany Andriamanitra Eliasy izay tompony fiara ary tao anatiny ihany koa ny vady aman-janona izay miara-mona ankehitriny ao maty ihany koa zanak'anavavy natin'izany amaratra mafy izy ankehitriny ao miady amin'ny fahafatesy ny ankonany vavaka ho anazy tsika ary ny zavatra tokony atao dia tsy tokony hijanonjanona amin'izao ty raha ty raha fanazavana lazain'ilay mécanicienne moa le tony malala tsara n'le fiara dia hoe fahitany dia hoe misy nanao sabotage le fiara zany ary namonjana ana maro sy ratra lehibe za mietrehitra fa tsy tokony hipetrapetraka fotsiny amin'izao fa tokony isy ny famotorona lalina ary tsy maintsy tokony fantatra hoe izy ny tena tompotra ndraiky dia nyfirosaka zao tomobile zay ara-dalana tsara fantatry ny olona zay mitondra anazy tokony ny fiara no mitondra anazy ary olona mpanao asa soa manome ny fitaovana ny fiara eo na ho an'ny mpanao baolina na ho an'ny anna voangy ny tambolina mety eo zy mitondra ny any tenako momba ny kasy moa zany mafantatra tsara naotrimitrangany olona andriamantoria zay mpanao asa soa ny vahoaka any no miara-mona ny ankehitriny dia fanana izy avety izy ao amin'ny ampitany ao maratra mivady aman-janany koa tao anatiny fiara ao mbola ao anaty anao mbola tsy fantatra moa zay efa rany fa mbola ao anatin'ny fitsaboana mafy izy a zay moa tonga ty amin'ny hoe mba tapaka sy namana dia hijery sy zavatra azo atao sy zavatra fanaisana tanana sy fanaisana reka tokony atao fa tokony atao ny famotorana ary tsy tokony hipetrapetraka fotsiny zao kira raha ity Jehova no mpiady